Mahafaly hatrany ry havana malala rehetra amin'ny tompo miarabantsika mahatrahatra ity alarobia fahatelo amin'ny volana desambra taona 2025 ato anatin'izao sakafom-panahy izao hibanjinantsika lohahevitra indray ny hoe manantena an'Andriamanitra. Hivavaka isika ry havana. Tompo ranay be fitiavana, Andriamanitra ny fanantenanay eo, falo ny fonay midera mankalaza manome voninahitra anao. Terainay ianao Andriamanitra ô, fa ianao no mbola mahatozo anay. Fahasoavana velanao iaina anay no mbola ivelomanay tahaka izao. Falo ny fonay noho izany Andriamanitra ô. Ary ianao, ilay Andriamanitra mpamelona anay, amin'ny alalan'ny teninao no mbola manome anay izao fotoana izao. Ahatonga anay indray tafangona eto iaino ny teninao, iaina ny teninao amin'ny fiainanay andavanandro. Tompo vonona no amin'izany zay dia mitenena ary fa miaino anao ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny sakafom-panahintsika amin'ny tean'ity dia arak'izay hita ao amin'ny Salamo fahatelo amby fitopolo. Salamo fahatelo amby fitopolo ny andininy fahadimy amby roapolo ka mitsahatra amin'ny fahavalo amby roapolo. Salamo fahatelo amby fitopolo manomboka amin'ny andininy fahadimy amby roapolo mitsahatra amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Toy izao mifaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no ahy any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoky sy ny foko, dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Endro, very zay lavitra anao, ary inganao zay rehetra mijangajanga mafoy anao. Fa izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra aho. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana amin'ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka ao am-ponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny salamo fahatelo amby fitopolo, Asafa moa zany no nanoratra azy ity. I Asafa dia iray amin'ireo mpitarika fiderana tao amin'ny tempoly, ary tamin'izany fotoana izany dia fotoana nisy ny fahadisom-panantenana, fotoana ny atao hoe krizy ara-panahy mihitsy, ary izany no nandraisan'ny Asafa n'izao hira izao, satria nahita izy fa ny ratsy fanahy no manam-bola, ny olo-marina mijaly, ary mampametram-panontaniana betsaka be zany amin'ny maha-kristianina ny tena hoe fa maninona no mijaly tahaka izao, fa maninona ranona zay zao ny ataony kanefa nijerevo izy tia manam-bola sy miadana. Ary saika solafaka tamin'izany mihitsy izy, fa misaotra an'Andriamanitra fa nipetraka tao anatiny ilay tenin'Andriamanitra, mipetraka tao anatiny nylay eto amin'ity andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ity, zay anehoana fa tsy ny harena, tsy ny voninahitra, tsy ny fiadanana etỳ an-tany no fototra, fa Andriamanitra irery ihany. Ary izy no loharanon-karena, ary izy ihany koa no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ao anatin'izany dia jerentsika isan'andininy izao soratra masina izao, ny andiny fahadimy amby roapolo manko dia miteny hoe iza no ahy any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Eto zany tena milaza mihitsy ny mpanao salamo eto hoe na any an-danitra na etỳ ambonin'ny tany tsy misy iriko tahaka anao. Zany hoe nametraka zany ny mpanao salamo eto fa hafa ihany zany fanirianan'Andriamanitra zany, hafa ihany zany fisian'Andriamanitra zany. Araka ny efa niresahana taminareo teo dia ny hoe fotoana krizy ara-panahy, satria tena ny olona zay mpanao ratsy jerevana fa mpanefoefo, ny olona zay manao ny marina jerevana fa mahantra velona. Ary izany nefa nipetraka tao an-tsainy ny mpanao salamo, saika solafaka aho, saika nibolisatra aho, fa kay tena tsy milamina le zavatra noteneniko.
fa na any an-danitra kay na ety ambonin'ny tany tsy misy riko tahaka anao Andriamanitra. Ny andininy fahaenina amby roapolo de miteny ndray koa, na de levina aza ny nofoky sy ny foko de mbola vato lampon'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Tena ambara eto am'ty andininy fahaenina amby roapolo ity, araka ny efa nitenenina tamitsika tamin'ny teo hoe tsy ny harena, tsy ny voninahitra, tsy ny fiadanana ety an-tany no fototra fa Andriamanitra, ary izany indrindra no ilazan'ny mpanao salama hoe na de levina aza ny nofoko sy ny foko, na de levina aza ny nofoko. Entina ilazana le hoe ny nofoko sy ny foko de entina ilazana hoe na de levina aza ny Mombay ety an-tany, ny bogosy ity aho, ny harenako, ny rehareako, ny fananako, na de levina azy zany de zao hoe vato lampon'ny foko, zany hoe mafy be ato anatiko ato sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Zany ihany koa ry havana no atsony ny tompo hiainantsika rehetrarehetra am'izao fiainana izao, apetrao ambony ny zavatra rehetrarehetra na any an-danitra ny ety ambonin'ny tany ny fananana an'Andriamanitra. Ka na de very aza ny zavatra anao ety ambonin'ny tany, na de lo simba aza ny zavatra ety ambonin'ny tany, araky ny nofo, araka ny maha olombelona, de vato lampon'ny fotsika anjaratsika mandrakizay Andriamanitra. Zany akory tsy midika ry havana hoe de aza miasa tsony ianao, na hoe aza mianatra tsony ianao. Tena ilaina ny fianarana, tena ilaina ny asa, fa ataovy amboniny zany rehetrarehetra izany ataovy vato lampon'ny fonao, anjaranao mandrakizay Andriamanitra. Manomboka eo amin'ny andininy fito amby roapolo am'izay ry havana de tena milaza mihitsy hoe raha izay ara ny momba anahy de zao am'izay ary endro very zay lavitra anao, ary inganao zay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Eto le tenena hoe indro very zay lavitra anao de hoe indro very izay tsy manana anao ho vato lampon'ny fo sy anjara mandrakizay. Rehefa tsy manana an'izay ianao de lasa very makany amin'ny zavatry ny nofo, ary zay le lazana an'le hoe fijangatsangana. Variana any amin'ny zavatry ny nofo ianao ka lasa hadinonao Andriamanitra. Normal be raha vao aringana ianao, fa izaho ny eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo, fa izaho de ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Ny mpanao salamo ry havana tsy asafa rery ihany, fa na i Davidy io na ary Mosesy io de samy nametraka an'izay foana hoe ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara, ny ao an-tranon'Andriamanitra ny tena mety amiko. Satroko hitoetra foana ao an-tranony raiko. Zany anie lay faniritsika e. Ahoana nefa ny ahatanteraka an'izany? Ataovy ambony ny zavatra rehetra Andriamanitra, ataovy tsy misy irinao akoatra an'Andriamanitra, na any an-danitra na teo ambonin'ny tany na any ambanin'ny tany. Ataovy voaloha laharana amin'ny fiainanao Andriamanitra, ataovy vato lampony ny fonao, anjaranao mandrakizay Andriamanitra amin'ny fiainanao rehetra, de tena hitoetra eo akaikin'Andriamanitra tokoa ianao, ho tianao ny hitoetra ao an-tranon'Andriamanitra. Ary eo de lasa mipetraka ho azy le hoe ianao Jehovah Tompo no aroko mba hilaza ny asanao ao, satria rehefa arovan'izay de mizesta am'izay hoe zara nga Andriamanitra no miaro aho, Andriamanitra ny vato lampon'ny foko aho, Andriamanitra ny anjarako mandrakizay aho, Andriamanitra raha ngany iriko indrindra ety ambonin'ny tany sy ny any an-danitra sy ny aizany rehetrarehetra, Andriamanitra ny anara nga. Fa maninona no Andriamanitra ny anao? Ka ny asany de zao, izy ny aro ahy, izy ny tantanahy, izy ny vimbinahy, ny tanam-pahasoavany, ny andrakofany ahy. Fijoroana vavolombelona mihitsy zany ry havana. Hivavaka isika, matetika tokoa zay Andriamanitra no miroro saina ny amin'ny fiainanay ety an-tany. Matetika zay rehefa mijery amin'ny masonay de mahita fa toa ambinina ny ratsy fanahy,
fa izahay izay mivavaka aminao kosa de mahantra velona sy fadiranovany. Tompo, misaotra anao izahay fa tamin'ity androany ity de nanokatra masom-panahana indray ianao, nanokatra masona indray ianao fa izay tsy tokony fantoka amin'ny zavatry ny tany, izay mandalo, mora simba, mangeja, fa tokony fantoka aminao kosa. Ka ianao no ataonay ambony ny zavatra rehetra. Ny eo akaikinao no mahatsara anay, ny ao an-tranonao no mampisy fiadanana anay. De misaotra ray eo tononona indray zany vavaka izany ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana de samy hitahin'Andriamanitra indray mirary soa daholo.